Fa taorindran'izay fifanitsanana izay zany hoe mialohan'ny hirosona amin'ny dingany ampahifadalana dia manazava ny mety hozotry ny toy ny fifaninanana ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja volleyball ity ramatoa Clarissa Harandrilanina eo ihany koa ny taleky teknika nasionaly malagasy zany Razafinjatovo Honoré izay milaza ny fahitany ny avy teknikan'ireo mpikatroka loatra eto. Ny équipage tena malagasy aloha zany dia verina fa sarosarotra ihany no iakarana amin'ny lalao ampavanitana satria ny Stevato zay resy Romsesy zay ary ny VPGT resy ary mety hanana chance izy raha ohatra hoe maresan'ny Cameroun nefa ny zany tsy maintsy mieritreritra seta vera zany ny VPGT raha te hiakatra amin'ny ampavanitana satria mila manao elanelana seta farafahakeliny zany no filazana azy. Inona no mety hoe fanazavana raha teknika mety azo entina manoloana an'izay saombiazan'ny malagasy. Hitako hoe ndesiko angamba dia veriko foana fa le ny service-tsika zany veriko hoe mora nefa io zany ny tendance amin'izao fotoana izao hoe zay manana service tsara sy sarotra manahirana an'le mpifanandrina aminao zao no everina fa hanana tombony kokoa eo amin'ny resaka herijika eo amin'ny fahazavana le sety zany hoe atao sarotra le service ary mamerim-baolina fotsiny zany zany hoe mamerina zavatra tsotsotra le adversaire ary anaovana contre-attaque aingana be dia everina fa zay no hitako lesika be da be zany tamin'ny équipe anankiroa mangony fotsiny moa zany eo amin'ny resaka fandraisam-baolina na amin'ny réception dia io zany hitako hoe lesika ny resaka hoe ny mpanazana moa zany everina foana ary tsindriky manokana foana fa tokony andraikitra voalohany amin'ny résultat-ny équipe dia everiko koa fa misy andraikitra mpanazara teo eveko hoe ny Stevato fotsiny ohatra hoe ny manova mpanazara fa izy mahatonga ny zavatra iny ny VPGT zay everina hoe meny hatrany amin'ny 10 angamba raha nahita tsara tsika teo dia eveo fa tokony tsy fantatra misy andraikitra zany hoe andraikitra mpanazatra manome mijorona eo amin'ny sisin-dalana na le hoe fijoroan'ny mpanazatra io manome ny tena moyen rehetrarehetra hanampy an'ilay ankizy eo ambony kianja zany ary tsy manao atao zany zay minimum manahiry eo amin'ny fanovanana ny fangalana tamoatra zany dia iny zany hitako hoe resaka coachine zany hitako hoe manlesika tonga le tsy fahombiazana ihany koa ary tokony mianaiky an'izay zany isika teknisiana isika mpanazatra rehefa resahan'ny olona na resahan'ny gazety zay zavatra zay na mipijery. La ny resaka organisation générale moa zany raha malala ary tsy afenina zany fa tamin'ny voalohany tamin'ny arrivé sy hoe premier jour zany no nanasarosarotra satria ny tsy afaka napetraka tamin'ny hôtely anankiray zany ny délégation rehetrarehetra fa zarazara ny hôtel dia ny restauration moa zany ny tsy maintsy natokana dia le resaka hoe navety iny zany somary nanahirakirana kely fa amin'izao zany izy efa milamina efa mirindra tsara tsisy olana tsony ary misy manantena fa tsisy tsony olana. Prévu amin'ny 14 avril moa zany le finale fa ny avancena le 12 zany hoe 12 avril après-midi manomboka amin'ny efatra tsika manatrika ny finale atao amin'ny palais des sports dia ny demi-finale ny atao ny alakamisy dia manentana antsika rehetrarehetra hijery ny coupe d'Afrique ny taranja volleyball satria mety afaka taona maromaro indray tsika vao andray ny atao hoe coupe d'Afrique des clubs champions.